avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotranao vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotranao vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotranao vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manolotranao vaovao. Nanome ohatra nampiasan'ny teny malagasy ny filoham-panjakana ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny France 24. Zava-dehibe ny fanandratana ny teny malagasy hialana amin'ny teny vahiny, izay nivadika ho fanabadona sy fanambakana ny vahoaka malagasy. Takina amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara, ny anokana ny 300 ny famatsimbolana izy ireo amin'ny tetika asa, ho atokana ho tantirahana orinasa sy mpandraraha malagasy manomboka izao, ho ny Prime Ministre. Miemotra amin'ny 9 febroary 2020 ny fitsarana raharaha hafatisany Alfaras Douedy, teknisianina momba ny sary teto amin'ny Golo TV FM, raha toka tokony niakatra fitsarana androany, ho ny fianakavian'izy ireo, ireto farany izay manaitra amin'ny ministera ny fitsarana anaraka akaiky ny raharaha. Nahitana fiakarana 90 hatramin'ny 10 ariary isaky ny litatra ny viditsolika, nanomboka androany araka ny nota navoaka ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Any ivelany nosoniavan'ny filohan'ny RD Congo sy ny filohan'ny Rwanda tany États-Unis teo ambany fanatrehan'ny filoha Amerikanina ny fifanarahana fampitsarana ny ady eo amin'ny Rwanda sy RD Congo, izay tsy mbola miravina hatramin'izao. Ny any Cyprien izay. Akafaliana trano tomboka lasy tongovavy no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ny diality tonga soa atao anaty fotoana ny fampiralamba avao. Manasanao ihany koa anaraka ny antsy prix anzay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha hanokafana ny fiarahana. Nanome ohatra nampiasa ny teny malagasy ny filoham-panjakana ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny France 24. Zava-dehibe ny fanandratana ny teny malagasy hialana amin'ny teny vahiny izay nivadika ho fanabadona sy fanambakana ny vahoaka malagasy, indrindra eo amin'ny sihatra ny lalàna sy ireo taratasy mpanjakana samihafa. Matoa andatsoratra. Tamin'ny teny malagasy no namalin'ny filohan'ny fanavaozana ny fiadidinan'ny Republikan'i Madagasikara ny mpanao gazety ny France 24 nandritra ny fivaniana ny tao amin'ny fahitalavitra frantsay io. Votoatindresaka tamin'izany ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena, indrindra ny fanenjehana ireo tsy maty manota. Maro ny naneho ny hevany manoloan'izany, fa ny ankamaroany dia nankasitraka manokana ny filoham-panjakana. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fanandratana ny maha-malagasy, ka voalohany indrindra amin'izany ny teny izay mampiavaka antsika amin'ny firenen-kafa rehetra. Mifono soatoavy nahita taratra ny teny malagasy ary miraikitra amin'ny kolotsaina malagasy ihany koa. Ny teny malagasy no afaka anehoana fihetsepo, mitahiry ny tantara ary mivoy aretsaina maro. Mamelona ny teny, maro ireo mpikaroka malagasy miezaka mampiroborobo sy manome lanja ny teny malagasy, ary koa manentana ny olom-pirenena tsirairay avy anome lanja ny teny malagasy sy teny malagasy eo amin'izay sehatra rehetra misy azy. Ny teny no mampiorina ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiarabelona, hieverana ny raharaha-pirenena amin'ny sehatra rehetra, na sosialy, na fanabeazana, na famokarana, na fiarina, na politika na toe-karena. Nampiasaina ary nolalaovin'ny mpanao politika sasany io teny io, ka nanairana ny ampo sy ny fiatanam-po ny malagasy. Ohatra amin'izany ny hoe, vely rano no meko anareo, fampanantenana no ataoko anareo,
vina no apetrako aminareo sy ny sisa. Tsy nomena lanja ihany koa ny teny malagasy hatr'izay. Any ka lasa fitaovam-panambakana ny vahoaka malagasy, ny fampiasana teny vahiny, indrindra teo amin'ny resaka lalàna sy andinin-dalàna samihafa. Ohatra amin'izany ilay andinin-dalàna faharoa amby efapolo, na be resaka tamin'izany fotoana, mikasika ny zopirenen'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina, izay narafitra tamin'ny teny frantsay. Io andinin-dalàna io izay noraisina arak'izay napety ny mpitondra. Nampiasaina tamin'ny taratasy fampitanana ny raharaham-panjakana ny teny vahiny, indrindra ny teny frantsay, ka niteraka olana goavana teo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana sy ireo vahoaka mila raharaha amin'ireny sampan-draharaham-panjakana ireny. Nanabakana, nanabadona ary nanodinana ny fomba fijeriny vahoaka malagasy, ny fandrafetana ireo taratasy-panjakana amin'ny teny vahiny. Homariky ny fanovana sy ny fanavaozana, homariky ny fanomezana lanja izany teny malagasy zany, noraisina tao anaty filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 9 Novambra lasa teo ny fanapahan-kevitra, ka tapaka tao anatin'izany ny tokony hanaovana ezaka amin'ny fampiasana teny malagasy, fototry ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny serasera. Efa marika izany fanapahan-kevitra noraisina tamin'io fotoana io ve ity nataon'ny filoham-panjakana nandritry ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety vahiny ity. Zava-dehibe zany ary manome ohatra tsara amin'ny fanandratana ny maha-malagasy sy ny malagasy. Ary sika vahoaka malagasy eo anatrehan'izany, inona ny fipetra tokony ho raisina? Azo atao eny anivon'ny fiarahamonina eny, ny mivoy sy mampiasa ary mampiaina ny teny malagasy. Azo atao mandritra ireny fivoriana, fiaonana, fikoanan-doso sy ny maro hafa ireny, ny mampiasa teny malagasy. Mila fahavononana izany fa tsy mila fianarana, satria ny teny malagasy dia efa ao anaty rano ny malagasy tsirairay avy. Andrianiko ny teniko, ny any hafa kosa feheziko. Miresaka an'izay dinika nataony filoham-panjakana tamin'ity androany ity zay hatrany. Tianay ny hitsarana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eto Madagasikara ho ny filoham-panjakana. Randriany Irina Mikael ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny France 24 izay nataony tamin'ny teny malagasy tamin'ity androany ity. Ny filoham-panjakana izay ny vahiny manokana tao anatin'ilay fandarana en tête à tête ny resaka ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Dao rahantsika ny antsiprian'izay. Tao anatin'ny fandarana en tête à tête no namalin'ny filoham-panjakana ny mpanao gazety ny France 24 tamin'ny teny malagasy ireo fanontaniana napetraka taminy. Tao anatin'izany no nilazan'ny filoham-panjakana fa irariana ny hitsarana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eto Madagasikara amin'ny fitsarana malagasy. Nambarany ihany koa fa hanomboka ny 10 ny volana Desambra 2024 avy izao ny fiaonam-be-pirenena. Aorian'izay dia isy ny fitsapakevim-bahoaka arahin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara afaka 2 taona. Tsy mbola mieritreritra ny ilatsaka hovidiana ao amin'izao fotoana hoy izy raha nanontaniany mpanao gazetiny amin'ny hoe ho isan'ny kandida sa tsy. No mafisiny ihany koa fa tokony hotsarainy eto Madagasikara ny filoha teo aloha Andry Rajoelina satria norobainy ny are-pirenena malagasy, ninjenina ny malagasy ary nisy ny tsy fanaran-dalàna. Isan'ny eloka tao anatin'izany ohatra hoy ny filoham-panjakana ny fandratrana tamina bala tena izy. Mikasika ilay resaka ny fanaovany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron, nanamafy ny filoham-panjakana fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny firenen-kafa i Madagasikara ary ho fantatra aorianan'ny fiaonam-be-pirenena izay atao hoy izy ny vaovao mikasika ireo nosy malagasy ireo raha namaly ny fanontanian'ilay mpanao gazety mikasika izany nosy malagasy izany. Raha nanontaniana ny momba ny Rosia sy ny fiaraha-miasa, nanamafy ny filoham-panjakana fa misokatra hatrany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra i Madagasikara. Tsy mbola misy hoy izy fandaharam-potoana iaona amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Takina banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ny anokana ny 300 ny famatsim-bolan'izy ireo amin'ny natetika asa ho atokana ho tanterahana orinasa sy mpandraraha malagasy manomboka izao. Tokony ampiofanina ny malagasy rehefa tsy manana trakefa fa tsy hanafatra manam-pahaizana vahiny ihany koa. Ireo no isan'ny nisongadina tamin'ny fandraisam-pitenena ny Prime Ministre Rajoelina Hery-Tsalama nandritra ny fampahafantarana seho Summit andiany faharoa teny Vandry Omaly. Honina saina no mitatitra ny antsiprian'izay. Omena sehatra ny malagasy amin'ireo tetikasa tanterahana eto an-toerana fa tsy ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika manomboka izao.
efa noresahana izany ny banky iraisam-pirenena hoy ny prime ministre Rajona Arvelo Eritsalama ka takinany hoe ny 30% ny famatsim-bola omeny mpisehatra malagasy no manatanteraka ny asa toy ny manam-pahaizana mpandrara orinasa malagasy. Tous les projets que vous financez à Madagascar. Ny famatsim-bola amin'ny tetikasa rehetra tsy misy anavahana. Ny 30% izany dia orinasa malagasy no misitraka sy manatanteraka azy. Malagasy no manao ny asa izay angatahako ny anamafisana ny fahaiza-manao fa tsy hoe anafarana manam-pahaizana avy any ivelany. Ampio zay mba ho sangany, ampio zay ho mpiara-miasa sy mpiara-miambo nantoka aminareo amin'ny ho avy fa tsy ho ampiana lavo zao. Tokony zara ianareo raha mbola te hiaraka aminay, raha tsy izay asakasakareo. Tahaka izany ihany koa no angatahako aminao amin'ny fomba ofisialy eto androany Andriamatoa Masoivo ny vondrona Europeanina mitovy amin'izay an'ny banky iraisam-pirenena izay. Ho anareo Masoivo manatrika etona ihany koa asainay tahaka izany ihany koa. La même invitation vous est faite. Mila mampiseho fa mahavita, mahay ary atokisana ny malagasy ampandraketana asa ary mila sa ihany koa raha ny fanazavany. Fanambiny fitondram-panjakana amin'izao ny tsy hanomezana tombon-dany orinasa vitsy amin'ireo asa tanterahana eto amin'ny firenena fa ampitovy ny rehetra manana fahaiza-manao sy trakefa. Ankoatra izay, anosika ireo orinasa malagasy ho amin'ny toerana ambony kokoa ny fanjakana. Création de profitabilité pour tous. Fametrahana toerana sy sehatra azon'ny rehetra tombony ary aradrariny. Araka izany, raha tiana ny ala ao anatin'ny dezera ho amin'ny toerana maitso, misy bozaka sy hazo, eo ihany koa ireo zanakazo, atosika ho tonga hazo lehibe. Ireo orinasa tena madinika ireo, io bozaka resahako io. Tadiavina ny fomba hahatonga azy ireo amin'ny sehatra ara-dalàna sy manara-drafitra. Ampina izy ireo ho lasa orinasa lehibe. Ary ireo orinasa madinika sy salantsalany omena tosika ihany koa ho lasa orinasa vaventy. Izany hoe ireo zanakazo nambarako toanana ho tonga hazo lehibe. Et les jeunes plants qui arrivent, on va tout faire pour qu'ils deviennent des arbres aussi. Andry ny toe-karena ny sehatra tsy miankina ary hojerena ny fomba rehetra ampiroboroboana ireo orinasa tsirairay ohatra ny prime ministre nandritra ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny Ivandry ny andiany faharoa amin'ny CEO Summit izay ho tanterahany eto Madagasikara ny volana Aprily 2024. Lohahevitra noraisina tamin'ity ny hoe nouveau paradigme, nouveaux horizons. Nanatrika ny fotoana ny prime ministre sy ireo ministra voakasika, ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika ary ireo mpandraraha malagasy sy vahiny. Amin'ny volana Aprily 2024 io, mahery ny arivo avy amina firenena samihafa ny vahiny andrasana, ahitana mpampiasa vola, mpitantana orinasa, mpandraraha sy rafitra isan-tokony ampivelarana ny toe-karena. Maro ireo firenena izay ho avy zany aty ankoatran'ny lefa tamin'ny herintaona toa ny La Réunion, Maurice, Comores, Seychelles. Dia mititsika somary mitatra kely tonga hatrany Tunisia, mandalo ny any Guinée, mandalo ny any koa ny any amin'ny Afrique du Sud sy ny mazava ho azy ny any Asie ihany koa zany. Ny zavatra tiana ho tenenina dia ny hoe tsy tokony ho lasa aty amin'ny sehatra tsy miankina zany no tena ho voadona mafy rehefa misy ny crise politique fa tsy maintsy mitraka ary mandroso ary tokony ololaharana foana amin'ny lafin'ny fampandrosoana ekonomika ny sehatra tsy miankina zany. Dikan'izay dia mihoatra izahay ary izay ny zavatra sehonay amin'ity andiany faharoa ity ny hoe tsy maintsy miroso hatrany ninona zavatra mitranga. Ao anatin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany alany tsy nasiam-panitsiana sy tsy nasiam-panovana teny amin'ny anteny merando olona ny ariva teo ny volavolan-dalàna amin'ny fiantety-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Ny ombon-kevitra tamin'ny fanitsiana ny eton'ny solombavam-bahoaka ireo olona. Antony tsy nisian'ny fanovana ka nanamafisana ny fandaniany ty LFI 2024 ity. L'olona 2020 no nandany zany hiatra manomboka amin'ny volana janoary 2024. Amin'ny fampiakarana karama 400,000 ho an'ny mpiasa-panjakana hoy ny minisitra. Ampiarina avy hatrany ty volavolan-dalàna amin'ny fiantety-bola-panjakana 2024 ity. Aorian'ny famoahana ny didim-panjakana fampiaran'izay. Andao arahantsika ny fanazavana ny entin'ny minisitra ny fitantanam-bola sy ny toe-karena amikasika izay. Tamin'ity volavolan-dalàna ity dia ny fitsinjovana ny fisaram-bahoaka. Anisan'ny voalohany tamin'izany ny ampiasaka hoe jifran. Fa manarakarak'izay dia tsinjovana koa dia antsoina hoe sobriété budgétaire. Izany hoe ifandaniana zany mipaty vokatra. Ka mba ho amin'izany dia
na ina zany eo amin'ny telopolo ny budget de fonctionnement zany mba ahafahantsika zany manokana vola bebe koa am'ireo fitakina zay nataony vaovao malagasy ary indrindra mba hampitomboana ny eo amin'ny fampiasam-bola am-panjakana eo amin'ny pipa zany amin'ny ankapobeny mba ahafahana miroso amin'izay pension sociale zay. Fampiarahana karak'izay dia tsontsovana koa ny fampandehanana ny ara-toe-barena ka ny politika arakely ny politika ara-pandaniana dia natao ao anatin'izay fitsinjovana ny fampiakarana ny toe-karena tamintsika zay. Dia eo amin'ny sakahitra manokana koa dia anao zany tsika ezaka goavana eo amin'ny fampitomboana ny oetso satria ho ampakarina mihoatra amin'ny any amin'ny 11% zany ny taux d'évasion fiscale ka ny zava-dehibe atao zany dia misy natsoina hoe l'enrichissement de base fiscale ary indrindra ny fiadivana amin'ny osoka zany sy ny évasion fiscale zany. Maro ireo afera-goavana tsy tatohiny tamin'ny fitondrana Rajoelina ka fotoana anatsika fonana tsy hanohizana ny fanadiadiana. Mikasika izany amin'izao fotoana izao hony mpamakafaka raharaham-pirenena androany. Ilainy izany hanitsindo rehetra eo amin'ny fitantanana ny firenena tsy ampanjaka intsony, tsy maty manota eto amin'ny firenena. Tsy ary Rasoa Arvelo. Foltaona tranomaizina sy lamany 10 tapitrisa ariary ny sazy nomena ilay ramatoa voahelika tamin'ny raraba Maososety 7 miliara ariary raha ny didina avoaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAK araka ny ango-baovao. Afera ny ompana tamin'ny fifidianana vatomamy tentina 7 miliara ariary nataon'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena tamin'ny andron'ny Covid-19 izy ity raha tsy haivina. Tsy izay ihany ny raharaha mafanana ina ho nisy kolokolo tamin'ny fitondrana Rajoelina raha tsy laza fa tsy ny trafikana volamena, ny afera écran plana saringotra olona ambony, ny boilina 777 sy ny maro hafa. Andrasan'ny vahoaka ny toindreo afera goavana ireo, indrindra amin'izao fotoana ny fanavozana izao izay mampietsiketsika ny rafi-pitsarana ho ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Betsaka ny teny enitsika, betsaka ny zavatra enitsika ka mahakasika tany amin'ny fampianarana na hitantsika an'ireny hoe bombo susety reny, tany amin'ny resaka fiariana teo amin'le hoe fanomeza-tombon-dany ny mpandraraha anankiray na roa telo teto amin'ny firenena, teo amin'ny tamin'ny afiny fizahantany ny fanomezana ny mpinamanamana sy ny akamakama ny lalam-barotra rehetrarehetra, teo amin'ny fanondranana ny arena-kibon'ny tany, ny famadihana azy sy ny zava-mananaina na ny tontolo iainana be da be zany le sehatra potika tao anatin'le izy. Fotoana zao zany andraisana fepetra entitra ary tena mazava tsara ahitantsika ny lalakombana. Tsy ny famogorana ireo tsy maty manota sy rafitra matanjaka amin'ny kolokolo ihany, ilain'ny firenena ny fitantanana mangarara sy tsara tatana amin'izao fanavozana izao raha ny faneho-kevitra hatrany. Hoe manome tombony tokoa ve ny tanora ny fanapahan-kevitra, manome tombony tokoa ve ny mpandraraha ny fanapahan-kevitra, manome tombony tokoa ny tontolo iainana ve ny fanapahan-kevitra, satria raha ohatra ka teo aloha dia ialako tsiny fa raha na teny amin'ny Assemblée nationale na tena solombavam-bahoaka dia manangan-tanana be fahatany no ny tombotsoa samy irery sy tombotsoan'ny antoko politika manokana izay mamono ny toe-karena mazava be mihitsy aty aoriana. Fampiarana ny vérité des prix na nahirana izany eny fa raha hitentsika zany hoe na fandrarana na fanafarana ny vary ary efa tokony hiova daholo ao anatin'izany zay nandondana tabatra sy isotomana lakilosa ao anareo mpitonina hoe raiso araky ny tokony ho izy tokoa re tompoko ny fanapahan-kevitra mba tsy isian'ilay fianjerany na hoe fizakany ny vahoaka valalabe mandry aty ambany aty amin'ny tsy fetezana fanapahan-kevitra. Mbola maro ireo afera malotina na raha-tsendrika ny firenena, afera mifandraiky amina kolikoly, fanodigodinana sy faniliana ny vola sy are-panjakana. Mbola maro ireo tsy nahita ny tohiny amin'ireo dosie mandidina ny 440 izay tsy mety tafavoaka ao Tsimbazaza ho tsarain'ny Haute Cour de la Justice. Andrasana araka izany raha ijoro anaty-kafina ireo afera goavana ireo ny fitondrana ankehitriny. Mamra Vatomanga no hiara-ny fanenjehana ankehitriny, saingy tsy tokony ho afa-miala ihany koa i Andry Rajoelina sy Tsay Christian tamin'ny afera goavana samihafa hoetra ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny filompanjakana izay nanamafy fa tokony averina eto Madagasikara ary ho tsarain'ny fitsarana malagasy ity mpandraraha ity raha ny vahiny tao amin'ny France 24.
fa niompana tamin'ny fifanakaloza-kevitra manoloana ireo olana mianjady isa-paritra ny convention nationale niombonan'ireo fikambanana maro manerana Madagasikara nandritra ny 3 andro tanjona ny ampandehanana araka ny tokony ho izy ilay fanavozana amin'izao fotoan'izao tsy ny olona ihany no tokony hovaina fa ny rafitra ihany koa araka ny songadina nandritra izay 3 andro iray Entsora Soary Malala. Naharitra 3 andro ka nifaran'androan'ny convention nationale na fionabe nationaly nivorin'ny fikambanana ao anatin'ny plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar manerana ny Madagasikara ho an'ny titona ity. Niobatra tamin'ny ady hevitra entina anatsarana izao fitondrana fanaovazana izao ny fifanakalozankevitra toy ny fizarana ireo olana fototra any amin'ny faritra tsirairay sy ny anomezana vahaolana ho amin'izany. Inona ny hevitra hoentisika amin'ilay fondation zay ho avy eo? Inona ny olana fototra misy any aminareo any ahoana ny fisehony? Inona ny vahaolana eritreretinareo hamahana azy satria nareo ihany miaina azy sao dia nareo ihany koa mitondra ny vahaolana ao anatiny. Ka sehatra maromaro ny resahana teo ka rehefa bangona zany ny hevitra misy tena ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara dia misy olana avokoa. Na tanjaka hoe resaka genre fotsiny dia efa tiana hevitra be dia be. Fandraisana andraikitra ny tanora hitana problème ngeza be. Indrindra fa problème minier zay tena resa be eto Madagasikara tena nisana olana fototra tena ngeza be ao anatiny. Fanovana olona no misy amin'izao fitondrana izao fa tsy mbola ny fanovandrafitra raha ny fanazavana atranty ny rafitra mihitsy no mila ovaina. Betsaka ireo zavatra natao nandritra ny fitondrana mifandimby tsy nisy na aritra. Ny zava-misy hitanay maso amin'izao fotoana izao fa tsy haintsika zay mety totoiny fanovana olona ny hitanay eto. Ny olona ny soloana fa ny rafitra mbola io ihany. Fa ny tena entenenay zany dia hoe tokony hisy ny fanovany rafitra satria ny rafitra ny mila miova. Eritrereto hoe tagnatin'ny 5 taona nge ny henantsika teto Madagasikara le rafitra ny fandimby teto tsy manana pérennité. Mametraka atsika DCRP miova ny fitondrana vana hafa ndray, mametraka atsika EM miova ny fitondrana vana hafa ndray, mametraka atsika be dia be ny zavatra natao teo tsisy maharitra. Zareo nge amin'ny firenena hafa ny andreo siècle anankiray dia efa tia ny laminy hitondrana ny firenena dia zay mitondra eo manaja sy mandrafitra an'izay. Fa ny antsika zany rafitra miovaova ka amin'ity rafitra indray mandeha ty zany satria ny tena fosotra amin'ny rafitra atsika teto nge centralisme de pouvoir, centralisme d'avoir zany rehetrarehetra zany tsy miteraka amin'ny tokony izy. No amafisina fanatao izao hetsika izao mba hamoronana sehatra iray fanankalozan-kevitra ahafahan'ireo mpisehatra avy any amin'ny faritra sy ny nasionaly mizara hevitra mandinika ary miady hevitra momba ireo olana sy lafin-javatra lehibe mianjady any amin'ny faritra. Ireo ady hevitra natao amin'ny fanaovazana fototra eo amin'ny sehatra politika, toe-karena, sosialy ary tontolo iainana eto Madagasikara. Fa isan'ny vaovao songadina ihany koa amin'ity ala ity andraisiny ramatoa Elizara Andrianirina avadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ireo fikambanany fianakaviana ny Arambona vokatry ny fanapozina na ratsakafo teny Ambomalaza ny volana Jona lasa teo. Ny raharaha Ambomalaza izay nametraka takaitra goavana isa-pianakaviana namoizana ain'olona 5 amin'ny 30 ary mbola misy 7 ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao. Ka eto Andriatsilavo. Mitotaly 4 ireto fianakaviana sy ny aramboina tamin'ny ilay raharaha Ambomalaza ny 4 Jona lasa teo ireto no tonga teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Ramatoa Elizara Andrianirina no nanokatra ny fandraisam-pitenenana ka tamin'izany no nilazany ny mahazava-doza intranga iny sy ny ombonany fo ny ombonany alahelo tamin'ny fianakaviana voakasiky ny raharaha Ambomalaza. Taorin'izay solitena misy savalo avy amin'ireo fianakaviana no ny fandimby nandray fitenenana. Nangatana izy ireo ny fijerena akaiky ny fanaraha-maso sy ny fanampiana ara-pitsaboana ireo mbola tsy salama tsara ka manaraka fitsaboana. Jerena akaiky ny fomba anomezana asa ny fianakaviana akaiky ireo ny aramboina, ny famerenana ny fandaniana sy ny fandraisana ny tanana ary ny siny ny fanadiadiana ivoahan'ny tena marina. Raha niseho ny renivohina reny dia tamin'izany moa ny fitondrana teo aloha dia hoe nandray an-tanana ny fitsaboana ny fanafody ny zavatra rehetrarehetra amonjena ny ankizy dia zay moa tany amin'ny momi dia nisy hoe araisana prise en charge dia maromaro ny fanafody ny fidiana tany dia iny zany ohatra hoe natenainanay zany hoe misy remboursement dia na enon'iny moa zany zay dia nanao tous les moyens ahitana vola satria ny tena sahirana ny tena manano tena dia tsy maintsy natao hoe amonjena an'ilay zanaka sarotra vola riny tady vola riny. Tsy hivina trany nametraka takaitra goavana isa-pianakaviana ny raharaha Ambomalaza
izay namoizana ain'olona 5 ary mbola misy 7 ankehitriny ireo mbola manaraka fitsabonina. Ao ireo efa nivoaka ny toeram-pitsabonina, lasa mitondra takaitra. Ireo ray aman-dreny maty zanaka, lasa nahazo aretina. Monsieur Tout zao vao niakatra tamin'ilay tohatra dia sepotra vao manao effort mafimafy zany dia efa mitranga le aretina. Dia eo anatin'izany tompoko ireo olona izay mivoaka hôpitaly izay tena hoe nandritra ny fotoana maro no sabona azy tao amin'ny hôpitaly. Dia Andriamanitra ny tompony teny farany dia Andriamanitra namelona andreo. Kanefa misy takaitra velan'ilay zavatra izay misy dia misy fotoana to dia sepotra be tampoka, misy fotoana tonga dia marary tampoka dia miazakazaka hoentina any amin'ny hôpitaly, hoentina any amin'ny dokotera. Misy ireo tsy afaka manohy fianarana intsony, tapaka asa noho ny fahalavan'ny fepotona ny antrehana ny aretina na ny fahoriana ny fanesy na azo ny fianakaviana, ary ireo ankizy lasaka amboty. Araka izany, niroso tamin'ny famantarana ny filan'ny isam-pianakaviana ny mpiara-miasa amin'ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ka hijery vahaolana sahaza azy ireo tsirairay avy. Miemotra amin'ny 9 febroary 2024 ihany koa ny fitsaran'ilay raharaha nahafatesany Alpha Stwed, teknisianina momba ny sary teto amin'ny Kolo TV FM raha tokony hiakatra fitsarana androany ho ny fianakavian'izy ireo. Manoloan'izay manaitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao, indrindra ministeran'ny fitsarana, hijery akaiky izao ka hitsara ny raharaha amin'ny fahamarinana ny fianakaviana sy ireo olona akaiky any Toed sy Alfara. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Raha tokony verina niakatra fitsarana androany naimotra amin'ny 9 ny volana febroary 2024 avy izao indray ny fitsarana ilay raharaha mahakasika ny nahafatesany Toad sy Alfara mpiasa teto amin'ny Kolo TV FM. Antony tsy tonga niatrika ny fiantsona azy teny anivon'ny fitsarana androany ny tompon'ny fiara na ilay mpamily nandona ireto farany ny aliny 20 janoary 2024 teny Andraharo. Ilay mpamily nandona azy roa lahy izay tsy ahivina fa sazy ray taona tranomaizina, sazy miantona ihany no azo ny avy amin'ny fitsarana, iray volana taorian'ny tranga. Antony tsy nahafapo ireo fianakaviana ka nahatonga azy ireo ampiakatra indray ny raharaha teny anivon'ny fitsarana. Mbola manamafy zay hatreto fa raha ny vidéo hita tamin'ny alalan'ny caméra de surveillance izay sorana amin'ny polisy dia tena hita mihitsy tamin'ny fotoana io fa tena hoe miarahana injery teo fa tena fahatson'ilay Mazda izay nataon'ilay chauffeur tanteraka mihitsy tamin'ny fotoana io. Satria tena nangalatra tany amin'ny adroatiny izy mirahalahy le Mazda ary dia nirahana nahita teo ary dia tena ninina tena nitsina mihitsy tsisy fitandremana mihitsy zany nataon'ilay chauffeur ka malahelo zay ary tena matsiro place teo izy mitsaminy ary dia izay tena mampalahelo. Avy eo nefa rehefa tena mivoaka le didy dia tsy arakaraka le didy, tsy arakaraka ny fangatahana izay nataonay, afaka mahay mampona le chauffeur sursu heritaona fotsiny mbazony tamin'ny didy io. Olona roa be zao maty teo nefa n'izy mirahalahy reo tena mba manana ny toerany teo amin'ny asa izay ny sahaniny teo anivon'ny Kolo TV. Avy eo nefa le izy dia hoe zany ve ny mba valiny raha ny onitra nangatanay raha takan'ny nenay manokana zao dia hoe 10% tamin'ny onitra izay nangatanay nomeny ny fanjakana ka tsy afa-po zay tompoka. Mandra-piandry ny fitsarana manao antsoavy amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hijery akaiky ity raharaha mikasika ny fahafatesan'ny Toad sy Alfara ity, ny fianakaviana sy ireo olona akaiky azy ireo. Ny fanairana sy antso ataonay eo amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny ao amin'ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera satria izy ireo dia journaliste photographe membre ny OGM avokoa dia mba jereo akaiky izao raharaha izao fa matomaty foana ny olona raha toy izao ary raha mahita an'izany ny olona sasany dia tsy anara-dalàna intsony satria reny ary ny zava-nisy ve dia ahoana ny tandreman'ny sasany intsony fa tsy anoatra izany daholo ve zany ny olona rehetrarehetra raha tsy misy ny didy sy lalàna izay miatra amin'izao fiainana tany sy fanjakana izao tompo. Za zany mba mangataka koa ny fitondram-panjakana, ministry ny serasera, ministry ny fitsarana zany, za Maman Toed mafy tamiko mihitsy zany nandao zany zanako zany da dia mbola boegala kely ary ny nafatesa le dia tena mbola mafy be tamina ka mangataka amin'ireo fitondram-panjakana ireo mba hijery akaiky an'izao raharaha zao zany zay.
mamany alfara dia mangataka tompo tena malahelo say aloha marina no iseho fa raha izao a matimaty foana ny zanakanay. Andrasana araka izany ny mety hotoy ny tiraharaha ity ny 9 febroary 2024 ho avy izao. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny CW teo anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko dia izay mafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao conseil ho an'ankanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatafy soka. Mora diovina sady tsy matahotra rano. Nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Nahitana fiakarana 70 hatramin'ny 10,000 ariary isaky ny litatra ny vidin-tsolika nanomboka tamin'ity androan'ity ranon'oty navoaka ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Fiovany izay tsy mifanaraka amin'ny fivoarany vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka tokony hanaovana fanadihadiana hoy Paitoekarena tamin'ity androan'ity. Niakatra 70,000 nanomboka androany ny vidin'ny lasantsy iray litatra. Raha toka 70,000 ariary izany ny volana novambra lasa teo, raha ny noty navoaka ny OMH na ny ofisy malagasy des hydrocarbures. Niakatra ihany koa ka lasa 70,904 ariary ny vidin'ny gazoil iray litatra amin'izao fotoana, raha toka 70,904 ariary izany ny volana novambra lasa teo hatrany.
niakatra tahaka izany ihany koa ny vidiny iray litatra amin'ny solika fandrehitra ny petrolina ka lasa 7,703 ariary izany raha toa ka 703 ariary teo aloha raha ny noty navoaka ny OMH hatrany. Ny vidin-tsolika tao anatiny izay 12 volana nampiarana ny mekanisme d'ajustement des prix izay niakanidina hatrany isam-bolana ka mampametra-panontaniana amin'ny hoe aveza marina ny solika miditra eton-toerana tahirin-tsolika oviana ihany koa io ampiasaina amin'izao fotoana io ny paitoikarena. Ny vidin-tsolika eton-toerana izay tsy tokony mbola hisy fiakarana ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanazavana hatrany. Raha ataontsika hoe solika oktobra io a dia tokony mbola hidina. Tamin'ny septambra zany nisy fiakarana kely nefa mbola nidina raha sy diso atsika tamin'ny novambra tsika nidina dia tsy azoko tsara zany le fandehan'le solika zany raha hoe fandehan'le vidin-tsolika misy eto amintsika eto a hoe ahoana mahatonga le izy hoe niakatra indray androany a fa tokony ho izy zany a tokony ho isy baisse any a ny solika zany raha raisitsika zany arakaraky ny tsena iraisam-pirenena amin'ny fivarotana solika. Ny lafiny faharoany raha tsy diso a zareo rosianina nanao proposition tamintsika hoe hivarotra solika latsaka 500 isan-jato a amin'ny vidiny tsena iraisam-pirenena dia zay raha mivatana raha ankolaka zany hoe solika russe ihany a fa ohatra hoe mandalo amina firenena hafa ohatra hoe Inde dia afaka milatsaka indray raha iny a eo amin'ny 300 isan-jato satria maka ny commission any koa le firenena andalovana. Ny tiako resahana zany hoe reo mpanafatra solika reo ve tena le vidin'le solika ve io ataon'io a satria raha mividy zany izy a solika rosianina amin'ny anara Madagasikara dia latsaka ambany zany le solika amin'ny vidiny tsena iraisam-pirenena hoe reo mpanafatra solika reo ve afaka miteny a fa tsy milalao a na ankolaka na mivatana amin'ny solika russe. Malon'izany tokony isy ny fanadiadiana lalina ataon'ny ofisy malgache des hydrocarbures mikasika ny fiavian'ny solika miditra eton-toerana tsy sy ny fanararotana ireo mpanjifa ho hiatrany ny paitoikarena. Tena manao ny asany tsara ve reo OMH reo ary any tsara ve hoe solika vezy ho alain'io le solika ne misy traçabilité raha tianareo zany a rehefa testena fotsiny le solika dia efa fantatra hoe solika russe ty raha solika vezy ty raha solika vezy ty sao dia verinareo hoe tsy afatarana an'le solika hoe aveza amin'ny pays fournisseur tonga dia fantatra hoe solika avy any Iran ty na solika avy any Algérie ty na solika avy any amin'ny tany arabo anankiray ty ohatra le izy tsisy afenina zany dia manao an'izay contrôle de qualité zay ve a identifiena ny source d'approvisionnement ny OMH le rafitra eny zany efa misy fa manao ny asany tsara ve ny OMH. Raha iverenana misy fiantraikam-betsaka amin'ny herinaratra eto amintsika io fiovaovan'ny vidin-tsolika io noho ny famokarana herinaratra eto an-toerana izay miankina betsaka amin'ny énergie fossile ny 570 isan-jatony. Fa nahavita fianianana omaly teny amin'ny fitsarana nosy ireo expert comptable na ireo mpahay compte sy manam-pahaizana rahabola miisa 520. Anana andraikitra lehibe eo amin'ny fitantanana rahabola norinasa mampanolo-tsaina akaiky an'ireo mpitantana sy amin'ny fandraisana anjara amin'ny sehatra samihafa momba ny compte sy ny hetra izy ireo mitotaly 220 sy 200 araka izany amin'izao fotoana ireo mpikambana mandrafitra ny ordre des experts comptables et financiers de Madagascar no amafisy ny filohan'ny olafitra fa tsy misy afaka mitondra ny titre maha expert comptable raha tsy voasoratra ao anatin'ny tablao ny olafitra andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Nianina fanatanteraka ampahamelina sy ampahamalina miasa maha expert comptable financier anaja sy ampanaja ny lalàna eo fanatanterana azy miasa izany. Tena iaino izany fa tsy sanatry tonontonona eto fotsiny. Ankoatra amin'ny lalàna arao ny fenitra fantatrareo momba ny asantsika arao amintsakany sy andavany fenitra norme rehetra zany ajao ny code de déontologie fa eo ny baibolitsika eo amin'ny asantsika manana fitondran-tena mendrika eo amin'ny sehatra rehetra na iza nisy ianareo no fiarahamonina
ao amin'ny fianakaviana na any amin'ny asa manana fitondrana mendrika olombalona. Fa manana olana fananantany amin'izao fotoana izao. Raisin'ny fitondrana foibe amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarinan-tany sy ny raharahantany, ireo olana ara-tany manerana nosy amin'izao fotoana izao. Efa mandeha ny fampiarana ny opération domaniale concertée izay nosantarina tao amin'ny Nosakaty ho ny minisitra tompon'andraikitra. Amin'ny alalan'ity ODOC ity no izarana ny tany amin'ny fokon'olona amin'ny vidiny 5 ariary isaky metatra toradroa. Ankoatran'ny Nosakaty efa andalam-pamahana ihany koa ny olana ara-tany ao Sambava, Mampikony sy ny maro hafa amin'izao fotoana izao. Gabain loa. 20 taona aty aoriana nisy ihany fifanolorana teo amin'ny mponina ao Ambohitoaka distrikt'ny Mampikony sy orinasa iray momba ilay tany 3 hektara. Vaovao ny olana ary miverina sy omena an'ireo vahoaka tena tombony tany hoy ny ministra. Tany io tsy tokony hisy olana. Izy koa samby mitazony anazy. Matozy misy olana, misy mangalatra tany ao. Matozy misy olana, misy magnantsy bebe ao. Ka adidin'ny fanjakana ny miaro ny madiny. Ka tongeto zahay andihiaro anareo tombokilasy tombokivavy. Nandritry ny zaho gouverneur dia niady anareo teto ny famono amin'ny resaka aditany zay fa hainareo loatra. Nitady vaholagna ny OMC, nitady vaholagna ny tegnanay. Maro ny raha miafiny tao. Am'izay ke io manomboko hita ny raha miafiny ary matokisa fitsaragna atsika fa tsy ho ela marikitry hely hivaha zany olana zany tombokilasy tombokivavy. Ho tapitry hatreo adinareo. Ho foagna hatreo adinareo. Ka amin'ny mahatompona ndraiky mpanjakana zahay magnara-dalàgna dia matokisa nareo fa hiaraka aminareo vahoaka zay tegna tompony zay tombokilasy tombokivavy. Tato amin'ny distriktin'ny Mampikony no nanaovan'ny ministra ny fitsidiam-paritra voalohany taoriny na voatendry azy iray volana mahery izay. Amin'ny maha ministra Piahy ny faritra Sofiane tenany. Tonga maro ireo tompon'andraikitra ara-panjakana tato amin'ny faritra no tantaniny teo aloha ity. Nanotrona sina ny voninahitra izao fa tongavany izao. Araka ny voalazany ministra dia ovahana amin'ny alalan'ny fampiarana ny ODOC na ny opération domaniale concertée avokoa ny olany tany rehetra eto Madagasikara. Ka ozarena amin'ireo fokon'olona ny tany amin'ny vidiny 5 ariary isaky ny metatra toradroa. Voakasika zany ny ao Sakaty ary ho tonga any an-toerana raha teo ny ministra raha ny fanazavana. Eraky Madagasikara zaho misy olana ara-tany. Ka ho resaka manokana nintsika eto Ambohitoaka. Ho voatetinay Madagasikara to agnatin'ny volagna vitsivitsy. Handeha any Sambava zahay amin'ny Sabotsy. Misy olana tany goavana koa zao ho vavahany. Latsinainy zahay ny Anosibe. Regnitsika te olana ny Sakaty nalaza. Anisan'ny nampirodana fitondrana. Voavahy izy amizao. Satria nasaiky ny zaraigny amin'ny fokon'olo mitompo tany ny tany amin'ny alalan'ny ODOC 5 ariary na ariary 10 mètre carré samy mahazony anazy. Ka atantsika magnanjany aby zany ny tany jiaby zay misy olana. Ankoatr'izay, ahitana etsika varavarana misokatra mahakasika ny raharahantany ireo sampandraharaha ny fananantany manerana ny nosy nanomboka ny voalohany volana desambra teo. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra, nisokafana androany izany ka ny sekretera jeneraly ny ministera no nanokatra azy Tetsy Anosy. Tanjona amin'izao etsika izao ny fampahafantarana mangarahara ireo olom-pirenena ny zony fototra amin'ny resaka fananantany raha ny fanazavana. Nanao fidinana ifotony nijery ny fahasimban'ny fahatrarovana P42 Ranobe ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny sehatra samihafa atao Toliara. Naseho tamin'ity fandalovan'ity fa maro sy mitombo ireo tsindry mahazo ny faritra ka mahatonga ny fampitehana mivantana eo amin'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Bonhomme Élisée, Toliara. Potika tanteraka vokatry ny fanaovana tavy, ny dorotanety, any fanaovana arina fandrehitra ny ampahany lehibe amin'ny faritra rovana P42 Ranobe ao anatin'ny distrika ny Toliara faharoa. Io no zava-misy hita nandritra ny fidinana ifotony nataon'ireo solotena mpanjakana sy ny fikambanana samihafa misehatra amin'ny tontolo iainana izay notarihy ny fitalevam-paritra sy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy Antsimo andrefana. Somary lavalava ihany ny lalina izay naleha. Dia hita tokoa fa misy ny olona izay mipetraka sy monina aty anaty ala ka anisany tena mandray anjara be dia be amin'ny fahampitehany izao ala izao raha tsy teny fotsiny isika
ny atao hoe fambolena katsaka ty anatin'ny ala ny atsaka sy ny fanaovana saribao fa amin'ny ankapobeny zany ny fanovana ny tany ho fambolena zany no tena anisan'ny tsindry voalohany mamotika ny faritra rovana sady nidina moa izahay no nijeran'izay fahasombany izay no nanao ihany koa ny fanaitanana amin'ny vahoaka amin'izay tanàna rehetra mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'ny olana lehibe amin'ny fanatanterahana ny asa fiarovana ny faritra rovana P4 de Ranobe ny alaveran-toerana sy ny arantsin-dalana makany amin'ireo toerana ahitana tsindry matetika. Nanamafy anefa ny ben'ny tanàna ny Tsianisiha iray amin'ireo kominina mandrafitra ny faritra rovana fa averina indray ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahefana sy ny vondron'olona ifotona azahoana vokatra tsara sy maharitra. Aorian'izao moa zany tsy maintsy isy fivoriana ao amin'ny komina iarahany amin'ny mpanolontsaina andray fanampahan-kevitra moraisina manoloana an'izao mba hijerena an'izay ary iarovana indray ty ala ty dia iarahana amin'ny lehibe Satsokajy na ao amin'ny distrika na ny amin'ny forêt iaraha miasa amin'izay amin'ny mahaben'ny tanàna amin'ny fehanay an'ity faritra ty moa zany dia fa manentana ho an'ny reto olona reto ho antsika izay mbo mipetrapetraka toy fa ho sarotiny amin'ny fiambenana ny ala mba hampitirena azy indray amerena azy amin'ny taloha ka tokony hiverina moly hipetraka an-tanà amin'izay misy ny maro misy ny be sy ny maro fa tsy mipetraka anaty ala ty dia lasa manimba ala. Sambany teo amin'ny siatry ny fiarovana ny tontolo iainana no niarana ny ray anjara ireo siatra samihafa toy ny domaine Etopo, ny BNGRC, ny tribunal administratif ary ny mpitany filaminana no ny tantsorika avy amin'ny conservation alliée tamin'ny alalan'ny fikambanana farafatsy izay paikady tokony hapetraka amin'ireo faritra hafa mbola ahitana ny fampitiana matetika. Tafiditra anatin'ny fanomanana ny atrikasa nasionaly amin'izao fotoan'izao nyrosona ny fakakevitra ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny faritra Analamanga navaozana ny sihatry ny asa tanana eto Madagasikara. Isan'ojerena akaiky ihany koa no mikasika ireo akora fototra iangan'ny asa tanana sy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ireo mpanao asa tanana indrindra ny resaka kalitao. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Tematika anakefatra moa zany no nakana hevitra teo izay neverinay famsahana zavatra maro be dia ny fanavaozana eo amin'ny sehatra ny fampiofanana sy ny fanatsarana ny sepiarin'ny asa tanana ny sehatra faharoa dia ny lalam-barotra izay manomboka ny amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny ataontsika hoe famoahana entana ny atao hoe exportation ny vokatry ny asa tanana. Ny tanjona fahatelo dia ny akanevitra ho fanavaozana ihany koa ny eo amin'ny sehatra ny famatsim-bola natao amin'ny teny baiko hoe investissement ary ny fahaefatra farany dia ny sehatra ny fanondranana. Izay zany no tanjona lehibe anakefatra izay entina hitondrana fanavaozana izay hevitra mivoaka tamin'ireo asa tanana mihitsy. Nisy teo ny président fédération, président association, nisy teo ny syndicat ny artisan, nisy ihany koa teo ireo banky, nisy ihany koa ny mpiara-miasa avy eo amin'ny fizahan-tany. Brikiray no latsaka tao anatin'ny ranon'ny kopa Ambotrimanjaka ny maraina teo. Sokatra 520 ny entina bisikileta sarina tao amin'ny distrika Antsiombe. Santiona andro vaovao nisongadana tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity andro anty. Andao arahantsika mikasika izay. Toy ny mahazatra ireto indray ny vaovao nisongadana tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV androany. Fiara mpitatitra biriky iray no nivadika ka nilatsaka tao anaty ranon'ny kopa Ambotrimanjaka ny maraina teo. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Trateka tao amin'ny fokotany angany avy ambony, komina Ankilivalo, distrikany Tsiombe ny lehilahy iray nitondra sokatra miisa 520. Bisikileta miisa 7 ireo nitondra sokatra ireto, ka mbola karohina ny olona miisa 9 izay niaraka tamin'ity lehilahy ity, araka ny rantina avoaka ny pejy ny vaovao ny Kolo TV hatrany.
ankoatr'izay maty niara-ny fitsaram-bahoaka omaly alakamisy ilay rangahy iray mpandatsaka sy mpivaratra atodombaratra tao Vohibato. Betsaka loatra ny olona maty nivaratra tato anatin'ny iray volana izay efa tsy latsaky ny folo ka samy mponina ao Vohibato avokoa. Niara-ny atezeram-bahoaka araka izany ilay rangahy nilaza azy fa mahay madantsabaratra io ka nidorany olona tao Ambotsy mivalana Fokotany Soiombonana. Hita ny songadina tao amin'ny page ny Facebook Cool TV ihany koa fa ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny 7 hatramin'ny 13 septambra 2024 ny fiadiana ny amboarany Afrique Sokajigade sy Junior 2026 eo amin'ny taranja karate. Nangatavana nandritry ny fivoriany komity mpanatanteraka ny Union des Fédérations Africaines de Karaté na ny UFAC natao tamin'ny 7 Aogositra 2024 ny fangatahan'ny Fédération Malagasy ny Karaté na ny FMK ampiatrano fifaninana an'io. Vaovao mampalahelo no anoizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alaity. Nodimandry androany marainy Solin Rakotomalala mpampianatra izay mpanorona ny Direction nationale des institutions laïques pour l'éducation CESEL no sady mpitarika ny vovonan'ny talen'ny sekoly tsy miankina ihany koa ny razana dia retatory eny amin'ny tranony etsy Ambobao raha ny fampitam-bavao ny fianakaviany tamin'ity andro anty. Ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM indrindra ny eo anivon'ny sampana fampalalam-bavao izay mpiara-miasa amin'ny akaiky moa dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany ao anatin'izay. Fa lafim-bavao hafa maro ireo maty no latsam-potaka na latsam-baratra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Samy manana ny fomba fijeriny mom'izay ireo siantifika sy ireo mpandala ny fomba malagasy. Izay fomba fijery izay indrindra no entina amintsika atao anatin'ny zanam-pandaharana hita sy re amin'ity andro anty. Daniela Minorso. Ankoatra ilay zazavavy kely 12 taona maty no latsampotaka tao amin'ny Fokotany Ambojatovo Ivandry ny 13 Novambra lasa teo. Mpianatra miisa 2 miravavy indray ny andro 9 Desambra lasa teo no maty no latsampotaka tao Maradaboely, commune Andohajango, distrikta ny Mandritsara. Mbola maro ankoatra ireo toerana voalaza ireo no nitrangany izay filatsam-potaka izay, ka isan'izay ny teto Voatany, ny Fatry Sofia, Diana ary ny tao Bonglava. Amin'ny akapobeny, ny volana Oktobra sy ny volana Novambra, indrindra ny vanim-potoan'ny fahavaratra tahaka izao no isan'ny mampasika ny varatra eto amintsika, ka mila mialotrany tsirairay ho ny talimisana ny vinavina no mety ho toetry ny andro. Ny filatsam-potaka na varatra raha-tsiansa izay tranga ara-Bojanahary, vokatry ny fihafanan'ny atmosfera na apaka raha ny fahalansavanina. Rehefa miala vanim-potoana ny ririnitsika mandeha miroso makany amin'ny vanim-potoana fahavaratra, eo ilay misy fiovana goavana ny hafanana. Raha nahatsikaritsika zao hatreo amin'ny tapaka ny volana Oktobra mbola nisy fotoana somary nangatsiatsika. Ny varatra azy mbola tena natanjaka ary amin'ny faritra varatra ndrefa Madagasikara zany mbola mipetraka foana le vakirivotra ozy fiantsoan'ny vahoaka ny fotony anazy hatreo amin'ny tapaka ny volana Oktobra zany nitrangan'izay. Rehefa niditra amin'izay ny faraparan'ny volana Oktobra mivadika volana Novambra tsika niakatra amin'izay ny hafanana. Zany hoe nianahazovana le fikorotanana avy aty atsimon'ny Madagasikara dia nampalefaka aingana n'le varatra aza dia niakatra amin'izay maripana. Raha ny volana Oktobra sy Novambra amin'ny ankapobeny saika manodidina ny 1.5 ka hatramin'ny 2 degré ny hafanan'ny abaka teto amin'ny indrindra amin'ny faritry ny Voatany. Dia izay ny tena isan'ny mitondra an'le varatra masika. Toerana misy rahom-baratra ihany amin'ny ankapobeny no ahitana izay varatra izay. Ny varatra izay ahitana haratra, tahaka ny herinaratra na courant misy any an-tokantrano ihany, mazava ho azy, toerana ambony angovonaratra no tena ahitana azy, tahaka ny eto Voatany ho hatrany manam-pahaizana mikasika izany, eo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Matoa zany ny toerana anankiray voakasika an'izay filatsam-potaka izay dia goavana be zany le elanelana angovonaratra eo amin'le rahona sy le ty amin'le tany. Misy moa ny tany, misy ny tsika miteny hoe ny tany be volamena ohatra masika varatra satria miroborobo kokoa le charge électrique eo amin'le tany dia mora misitina varatra kokoa le izy. Zay no mahatonga an'le hoe ny faritra avo amin'ny ankapobeny tena voakasiky ny filatsahan'ny varatra, zany hoe ao anatin'izay mazava ho azy moa ny Voatany Ray Manontolo satria raha oharina amin'ny ny any Moritsiraka tsika zao raha eto Antananarivo efa tonga hatrany amin'ny 100 metatra miala ny ranomasina tsika.
ao anatin'izay nefa mbola misy tendromboatra ihany koa ohatra hoe raha tsy resaka mifaritry vakinakaratra tsika zao a ny oram-baratra zay matetika mahavoakasika mifaritra nalamanga dia avy any mifaritry vakinakaratra sy ny faritry tasy raha iverenana nasika tato anatin'ny rosy telo taona farany varatra atao amin'ny faritry matsiatra ambony tsy rony mandidy sy ny maro hafa ho an'ireo mpandala ny fomba gasy antondrono mahatonga izay filatsany varatra izay amin'ny olombelona na trano na biby ankehitriny ka nkoatra ny tranga voajanahary misy ihany koa ireo alefan'olona vokatry ny fialonana ny dizadisa-piaramonina sy ny maro hafa no ny fiovany toetsaina raha toka nentina nanovana tsara izany teo aloha azo lazaina fa kolontsaina malagasy mahadiodio ny varatra raha na ny filalaovana varatra raha ny tena izy fa lay izy hoentina anombana olona no hitomana ny rehetra mba hitona zany amina nafinjavatra tsara fa tsy sanatria kory andeha andravana na anombana fananan'olona misy ihany ny kolotsaina sasany natao fitadiavana zavatra very io varatra io malaza angamy zany hoe any Ambatondrazaka zany malaza zany any amin'ny faritra Betsimisaraka zany fa raha misy zavatra very na koho na omby ka very dia tadiavana amin'ny varatra ny olona nangalatra anazy ary hitany io zay zavatra zay isan'ny sotoavana satria nahafahan'ny fiarahamonina malagasy ny fampitsindra tsy isian'ny alabotro ohatra na tsy isian'ny olona fangafangatana eo anivona fiarahamonina ankoatra izay ny fanontana fady manakasina avokoa ny zava-drehetra ka tokony tandro izany mandrakariva ny tsirairay tsy tokony anoky atao fitaovana ho an'ny ratsy ihany koa ny mpandala fomba ho ny mpitsabo nentim-paharazana izay nanovana fanadidinina raha misy olona ny latrapotaka tsy misy ny kisendrasendra misy foana ny antony ary antony zay tsy azo amaivanina tsy azo tsinitsiniavina fa ilaina fahatsiarovatena sy fahatokisantena tsara ny antony voalohany indrindra zany dia takina foana ny fahadiovana fanajana ny asany fanajana ny fady fa indrindra fitandrovana an'ireny ala voajanahary sy ireny zavatra natiora napetraky ny lainahary ireny zavaboary azay ireny satria tsy manana vava miteny ireny fa manana fanahy ery zay tompony nampisy azy tety ambony ty tany mananjina ity zany zany no midika fa ny tany tsy very asa no matoa zany hoe amina lalana hotafady misy hotafady dia miraraka ny avandra refitrefitra ny varatra sy ny rehetrarehetra dika zay manakasina ny tany tsy very asana ankoatra ny tranga voajanahary asoroana ny tsilatsahany izay varatra izay raha samy mandray andraikitra mandravona ny disadisany izy iraray ka tsy manantona ireny milaza fampitakasina sasany mandatsabaratra ireny fa na milatsaka iny amin'ny hazo na amin'ny biby fiompy na amin'ny olombelona na amin'ny trano zay alavirina aloha ny ala zany tsy hata tsy isy fa foana any dia misy ny antony ary zay no hitakina foana ny gasy rehetra hoe azakinareo fiarahany fotsiny hoe ny mpandala fomban-drazana na mpitakazo manga na mpitakasina na mpitsabo nentim-paharazana no tompona andraikitra fa tsy rairay isanambatan'olona dia tompona andraikitra feno anatin'izany ny fanontana fady satria rehefa tsy manantona koa olona mpanao ratsy ny gasy na ny olona ray tsisy tsy afaka anao ninina izy malon'izany vahaolana rosony avy eo anivo ny fohy be famantarana ny mety toetry ny andro ny tokony hanatsoahana avokoa ireo fitaovana rehetra mandeha amin'ny herinaratra ny tokantrano rehefa misy izay kotroka sy tselatra izay tsy tokony saika na ho andro ihany koa tsy mampiasa finday raha tsy misy ny amiana goavana ho an'ireo mpandala fomba malagasy kosa indray tsy tokony hanao akanjo mena ny olona iray rehefa sendran'izay oram-baratra izay tsy tokony hitondra ilo any amin'ny valapariany koa na matory miantsilany sy ny maro hafa manana hody varatra izay fampiasa ny iray aman-dreny tany aloha ihany koa ny malagasy ka isan'izany ny kitronomby ny hodi-tsokatra atao emika rehefa milana ny andro ny fitehirizana sakamala ao an-trano sy ny maro hafa dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany azadino aoriany zao fampahalalam-baovao zao amin'ny fandarana ankitsi-po iresahana betsaka ny ady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao any raharaha-pirenena amin'ny akabeny ihany koa fandarana izay anasananao avy hatrany aoriany zao fampahalalam-baovao zao ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
France Art, dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Ny Vava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.